Salama e! Araka ny hitanareo zao dia misy fiara io aorianak'io a. Izay mihitsy moa zany lohahevitsika atao amin'ny savoir-vivre. Ahoana sy ahoana tsara ny fahalalam-pomba sy fahaiza-miaina tsara fantatrao ao anaty fiara ao. Ao anaty fiara ao misy foana moa ilay olona mipetraka eny aloha dia misy foana koa ilay olona mipetraka any aoriana. Dia ny fahaiza-miaina reto dia izao raha sanatria lahy sy vavy dia raha iary mipetraka ao aoriana dia tsy tena hoe fahaiza-miaina loatra raha hoe lahy sy vavy tsy mifankafantatra no miara-mipetraka ao aorianan'ny fiara ao, izany hoe olona anankiroa mifankahalala tsara no miara-mipetraka. Fa raha mpifankatia nefa nareo dia ny fahaiza-miaina dia miara-mipetraka nareo ao aloha ao, izany hoe ny lahy mety hoe mitondra tômôbila dia ny vavy copilote akaiky eo. Tsy adino ny fahalalam-pomba koa rehefa ao anaty fiara ao, izany hoe rehefa ohatra hoe misy olon-dehibe miaraka aminao dia matetika tsika tanora misisisika makeny aloha foana mipetraka. Ny fahaiza-miaina dia ny olon-dehibe foana ihany no afaka mipetraka eo aloha dia ny tanora aty aoriana. Fa raha sanatria hoe ilay olon-dehibe mihitsy no manome hoe afaka mipetraka eo aloha ianao dia hafa indray izay. Rehefa misy olona miditra anaty fiaranao dia matetika manao an'izao izy. Tsy fahaiza-miaina nefa reto izany izany hoe mandeha mikitikitika ny radio an'olona ao anaty fiaranao, fa ny mety sady fahaiza-miaina dia milaza n'ilay tompo-piara ianao hoe afaka tiako ve ny radio, afaka ovaiko izany izany fa tsy mety amiko izany izany. Dia rehefa manaiky izy, dia izay vao afaka ataonao. Matetika koa dia misy foana ilay namantsika tahaka izao. Kitikitiana daholo moa izany ny seza izay mipetraka tsara dia tonga dia kitihanao hempotra ao. Tsy fahaiza-miaina izany fa ny fahaiza-miaina dia resahanao aloha ilay tompo-piara hoe afaka amboariko kely ve izany asesako izany fa tsy mety, na afaka jereko felona anao anatin'ity zavatra ity, afaka manao an'izao ve, afaka aleo mihera foana e. Izay ny fahaiza-miaina. Ho antsika tovovavy ao anaty fiara ao, aiza ny tena tianao hipetrahana? Matetika isika dia mipetraka any aoriana dia ohatr'izao. Ladies, tovovavy, ny fahaiza-miaina no sady hoe mampiavaka anao nefa dia ny toerana tsara indrindra ho an'ny tovovavy dia ao aorianan'ny sôfera. Ny fomba fivoahana koa na fomba fidiranao ao anaty fiara tovovavy dia fahaiza-miaina avokoa. Matetika tsika dia ohatr'izao ny fomba tsika miditra anaty fiara. Ny fahaiza-miaina nefa dia mipetraka aloha dia izay vao entinao ny tongotrao anankiroa miditra ao anaty fiara. Izay ny fomba fidiranao tovovavy mba ho mendrika sy modely ary mahay tokoa. Rehefa mivoaka koa ianao anaty fiara ao tovovavy dia ny fahaiza-miaina dia ny tongotrao aloha anankiroa avoakanao aloha dia izay ianao vao mitsangana dia mivoaka. Fa tsy hoe tonga dia mandefa tsirairay aloha ilay tongotra dia izay vao mandeha. Tsy izay ilay izy fa alefa aloha ny tongotra izay vao mitsangana. Izay ny fahaiza-miaina. Farany tena farany, matetika isika tovolahy mety hoe adinodintsika izay nefa ny fahaiza-miaina sady mady ny filomenanao. Sokafana varavaran'ny tovovavy rehefa mivoaka ny tômôbila iny izy. Ary rehefa vita izay dia aleo izy loha andeha mialoha. Dia izay reto ny fahaiza-miaina ao anaty fiara ao. Fa mbola misy koa ny fahaiza-miaina rehefa mitondra fiara. Fa manaraka an'izay izany jerentsika e. Zay!